eto amin'ity toerana ity na ny tompona andraikitra ihany koa anivon'ny fanjakana zay iaraka ankalaza izao fotoana izao. Araka izany dia iaraka nofaofa tanana vanana isika rehetrarehetra iaraba ireo ray aman-dreny eveka zay tafiditra ao anatin'ny fiara amin'izao fotoana izao. Anatin'izany indrindra no miaraka amin'ilay bus lehibe ny fivondronam-beny eveka ny Madagasikara. Vatany vao milatsaka amin'ny tany ny tongotry ny eveka rehetrarehetra dia miaraka mioraka isika rehetrarehetra hoe Madadis Madagasikara. Vao milatsaka ny tongotry ny eveka dia mioraka isika rehetrarehetra amin'ny teny hoe Madadis Madagasikara. Eny ary anatin'izany dia midina voalohany ny filohan'ny fivondronam-ben'ny eveka ny Madagasikara miarabanao Monseigneur miaraka amin'ny fivondronam-ben'ny eveka. Midina manaraka azy Monseigneur Philippe eveka n'Antsirabe miaraka mitehaka isika rehetrarehetra mandray ireo eveka ireo. Miaraka mitehaka foana dia Monseigneur Odon, Monseigneur Gabriel, Monseigneur Vincent, Monseigneur Georges, Monseigneur Rosario Vella, Monseigneur Fulgence, Monseigneur Gaetano, Monseigneur Jean-Claude, Monseigneur Alfredo, Monseigneur Benjamin, Monseigneur Pascal, Monseigneur Fulgence eveka Niusi. Iaraka iteka isika fa andao kianja ny fiaraben'ny eveka ny Madagasikara. Misaotra ny chauffeur nitondra azy reto amin'ny pitonina. Araka izany atsona ireo tanora zay ao anatin'ny diocèse Pravavy ifanakalo Lacroix amin'izao fotoana izao mba ifanakaiky dia nizao misantatra izany ny diocèse n'Antsirabe sy ny diocèse ny Fianaratsoa rehefa nomboka izay rite izay. Ya araka ny toromarika dia ometsika toerana ny eveka satria eo andalana fandaminana isika amin'izao fotoana izao. Anatin'ny fandaminana ny mpakasary rehetra afaka makasary ny eveka amin'izao fotoana izao. Tsy isika menakavy zany fa ny atao hoe mpakasary rehetra dia ny mpanao gazety manana karta zany. Ny mpanao gazety zay voantsy manokana ampiely amin'ny fomba miakatra kosa amin'izao fotoana izao Monseigneur Jean de Dieu eveka n'Ambatondrazaka. Iangaviana ny mpanao ny sonoa mba handefa lahira faneva aloha ahafahantsika menakavy tsy hoe mbola hanomboka fa hientana ao anatin'ny hafaliana dia hanofakofa ny satroka rehetrarehetra sy ny saina kely eny ampelatanantsika eny amin'izao fotoana izao. Tout de suite ny filazan'izany hoe zao dia zao alefa ary lahira faneva. Iangaviana mba ilamina ireo tanora niditra ireo manoloana ireo rehefa aveo manko tsy maintsy mbola hisava lalana ihany rehefa aveo mba ahafahanareo miala indray. Vatany vao mandeha lahira faneva dia avy hatransika dia manofaofa mampihetsika ny saina. Isaorantsika ireo tompona andraikitra ao anatin'ny santé, Mada santé ao anatin'ny commission santé zay manome tanana feno. Iaraka amin'izay fanetana izay tsika rehetrarehetra manofaofa. Asehoy amin'izao tontolo izao Madagasikara anatin'ny hafaliany sy ny fiombonany. Isika tanora
Ravam-para mamiurakoraka mafy be farany Jesosy indrindra. Eny ary ao anatin'izay fandaminana izay avy hatrany dia atsotsika aloha ireo mpandray anjara feno anatin'ny fankalazantsika an'izao lalany azy fijaliana izao. Iangaviana mba hiroso ho hita fotsiny eto anatrihan'ny eveka eto ireo solitenany diosèzy izay mitondra ireo lacroix diosèzy mpiravavy ireo. Antsoina tiavina avy any amin'ny diosèzy Port Berger mba hanatona ilay fijanonana misy anareo, ilay fijanonana misy zany ny lalany azy fijaliana. Olona fito menaday anareo ny ao. Ana fijanonana fahenina ianao toavina avy any Port Berger iangaviana ianao mba hoany. Alohany any mezitsika hira, anao hira zany zao ny chorale mandritra ny hira tao amin'ny chorale io iroso miadana maketo an'lo eto re lacroix tsika izay mipetraka eo alohan'io ataontsika tsangam-bato ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara io. Dia miroso eto nareo dia miverina makeny any rehefa avy eo. Mazava ve zay? Raha vao vita reo lacroix reo dia atsoina ny mpanao gazety katolika rehetrarehetra tonga eto manatanteraka ny hiraka izay hoe anyrano eveka azy. Itorony vaovao mafaly amin'ny lalany ainao manjery mba iseho eo aloha ihany koa zany mba ho hitany eveka hoe tonga ao le zanany zany. Eny ary ometsika ny chorale ny hira aorinan' izay indray dia ometsika ny fanentanana rehefa avy eo. Mandritra ny hira io zany atsoina reo mitondra ny lacroix mba androso ary ny mpanao gazety katolika rehetra tonga eto amin'izao fotoan'izao. Ny atao hoe mpanao gazety katolika dia ilay solitena avy any amin'ny diosèzy mihitsy izay neviny tonga eto amin'izao fotoan'izao. Amporisiana ihany reto olona akavy reto dia mbola tsy misy zany ny hoe ho fanomboana dia mba tonga dia efa mba mahazo aina kelikely mikisakisaka raha tsy mahadiso. Reto satria eto misy acteur zany hoe reo mpanjay anjara mivantana amin'ilay lalany azy fijaliana dia raha vatoana anareo izy dia tsy mety ilay fankalazana zany lasa tery be tsika zany. Zay mahatsara ny malagasy amin'ny fampiaino amin'ny fanaja miombona dia mifankaty zay. Ataontsika aloha zany le tanana vanana tsangana. Manambara fahavononana io, manambara fitiavana io ary manambara indrindra ny akantony fotsika navondrony Kristy. Manambara ny tanakavanana asiana ilay akibe. Asiana ilay teny, inona ilay teny ampiasaina? Ataovy mafy be ihany. Ilay tanana anankiroa miaraka amin'ny akibe. Avereny mafy be ihany. Ny tanana kavanana eo ambony soroka akavy. Ny tanana akavy eo ambony soroka kavanana mikopakopaka toy ny voromailala. Miaraka amin'ny teny tsika izao manao hoe hafa ihany Madagasikara. Eny ary ometsika ny chorale ny fanentanana ankira. Ny hira ataontsika mandritra izay fitondrana ny lacroix zay tompo erenany azy fijaliana na amin'ny firana vaovao tadina enamsa. Yana as vitalina Tompu Yana Atungana Atungana Sanakani Amanta Inuana
asika isotra andre tanora samjoro hitondra ny lakroan Jesoa famonjena an'izao tontolo izao ireo. Fatatsika fa ny tanora avy any Andraikiba amin'izao fotoana izao hatramin'ilay nanokafana nandeha tongotra izy avy any Andraikiba nakany amin'ny seminaire. Zao izy mbola mandeha tongotra indray avy any Andraikiba hoe ty amin'ny gara mandreny radio Don Bosco sy ny radio azy izy amin'izao fotoana izao iarahantsika mitehaka ho azy ireo miorakoraka tonga ava fa miandry anareo zahay. Izao kosa zany dia atsona indray ny mpanao gazety rehetra katolika izay miasa amin'ny diocèse mba hanao tahaka ireo mpanao lakroa reo ny hira ataontsika manao an'izany dia hoe indro raika ianao hampanjaka fitiavana. Misotra tamin'izay fasahina izay ry mpanao gazety namana dia misotra andre mpanao gazety izay manotrina sy manampy antsika ihany koa zany ampiely amin'ny fomba mihaja sy tena mirindra ary mendrika izao fankalazantsika izao. Fahalamarina kely fotsiny angaviana ny mpamily fa tsy mpanamory ny mpamily ny fiaran'ny eveka izay mijanona eto aloha eto mba iangaviana mba ho alefa ery amin'ny terma zany ireo fiara reo azafady indrindra tomboko. Rehefa avy eo indray dia atsony anareo manatona makaty zany. Akisaka makery amin'ny terma efa misy toerana malalaka afahan'ny fiara miantsona zany ao. Marina moa zany fa anatin'ny solotena afaka mamonjy toerana amin'izay tsika zany misaotra betsaka. Marina moa fa misy solotena avy any Portugal izay tonga eto amintsika amin'izao fotoana izao anotrina ity fotoana iray lehibe ho an'i Madagasikara ity. Izy ireo tsy hoe hianatra ty amintsika zany hoe ahoana ny fanaovana JMJ fa noho izy andray ny JMJ international dia mizara an'izay fahasoavan'izay sady izy dia n'izao satria fantatsika ary inotsika fa izy solotenan'i Madagasikara ho any amin'izany JMJ international atao amin'ny Portugal izany. Noho izany dia ny VPKT mandika teny satria tsy mahay miteny portugais iaraka hitehaka isika iaraba azy ireo tonga soa ty Madagasikara. Misotra amin'izay tehaka ataontsika izay iangaviana ireo mitondra ny lakroa mba hamonjy an'ilay toerana efa natondro sy napetraka ao anareo.
Izao kosa indray dia isaorantsika reo fanilo, reo antily, reo skoto rehetrarehetra izay manome tanana miandry andreny toerana maro samihafa reny, miaraka amin'ireo mpitandro ny filaminana izay hoe tena manao ny ainy tsy ho zavatra na andro na alina eny am-bavady ao anatiny sy ao ivelan'ny site na ny centre d'accueil. Izany rehetra izany no milaza fa manome tanana antsika Andriamanitra fa isika mifanome tanana keo ny famantarana GMJ Madagasikara ao anatin'ny fitiavana. Noho izany ny hira atolontsika ny zalahy reo fa ny skoto manko vao maheno hira zany na zalahy antily reo vao maheno hira dia milatsaka mandiho azy reo. Na eny am-pitoerana milanja n'ilay fijanonana momba ny lalany azy fijaliana azy ianareo raha tanora dia manaova fihetsika sady ahitany tanora ihany koa hoe aiza ho aiza ilay fijanonana misy anay amin'izao fotoan'izao. Ataontsika zao ilay hira nandraisantsika ny arana tamin'ny Masimbavy Terezy tonga taty Madagasikara hoe ho fitiavana aho. Raha misy alika mandalo dia atao zay tsy andalovana eny akaikikaikentsolo zany manaraka. Iangaviana reto amin'ny sisiny reto raha tsy madiso dia zao dia mba ataovy malalaka eto fa izy fidirana sy fivoahan'ny lalany azy fijaliana eo. Anna Paririna
sika dia mirafitsika ataoko fa mba misy an'izay fifampianoana izay anatin'izay no anaovantsika fanamariana ho amin'ny rampitso isaky ny centre d'accueil sy ny site ny amin'ny lamesa dia atao manodidina ny amin'ny fitora maraina makasika an'izay miaraka mibavaka maraina ianareo no mahita araka lefa fandaminana hoe mety misakafo maraina avy hatrany dia tonga dia manao ny vavaka maraina aveo dia aveo mandeha efa milanja ny entana dia milanja ny entana makany amin'ny site ankalazana eukaristia rehefa avy any amin'ny site efa mitondra ny entana dia avy hatrany dia afaka mety hitanjotra mahafantatra hoe amin'ny firy ny sakafo atoandro rehefa vita ny sakafo atoandro na hoe entina ny sakafo atoandro arakaraka nandamina ny mpahandro azy dia efa vonona ianareo amin'ny 10 ora kosa efa tokony azo ny lalam-pirenena makany Antsatanteraka araka ny fantatra dia azo ataony eny Andrakiba sy izay olona lavitra zany ao anatin'ny mpivahiny ny mitondra fiara manaraka amin'ny filaminana sy ny fandaminana ataon'ny tompona andraikitry ny fifamoivoizana saingy ny fiara kosa izay mitondra ny entana sy ny tanora afaka makany Antsatanteraka izy ny tanora kosa dia midina eo tsara vavaka daholo eo no mandeha tongotra makany Antsatanteraka izay mandeha fiara fa ny avy eto tanàna kosa avy hatrany dia mandeha tongotra avy ety rehefa tonga eny tsara vavaka isika ny fiara afaka manohy mandeha makany Antsatanteraka dia mametraka ny entana mahafantatra any hoe atiny parking ahafahana mijanona ny tanora dia manitsy eny tsara vavaka fa tsy mandeha makany amin'ny lalam-pirenena fa fitintsony makany Bemilolo fa lalana hafa zany no izorana azo tsara vele hoe lalakafa no izorana midikany hoe lalakafa no izorana rehefa niona tamin'i Jesosy ianao dia mba misy lalana ataon'i Jesosy hoe aty lalana indray andehanana dia manaraka an'iny zany sika zay le toromarika omeny zay ny tanora rehetra kosa rehefa mandeha tongotra rampitso amin'ny 10 ora amin'ny 10 ora sy sasany dia efa manaraka ny radio aja ao anatiny no ahafahantsika manaraka ny 5 vavaka misy fiarakodia hijanona manelanelana inefatra mandra-patonga any Antsatanteraka ary ny farany dia ilay sono matanjaka be ny Antsatanteraka no ampita ny radio aja mba ahafahan'ny olona rehetra mandreny an-dalana sy any amin'ilay toerana mba hanakoako zany izay fankalazantsika ny 5 vavaka izay isika menakavy tafavory eto no mpiara-mimbonantoka amin'ny filaminana sy ny fahadiovana efa nanome ny tanàna ny sokatra ho antsika ny commune Tsirabe nandio azy dia anjarantsika mba manaja azy ihany koa satria notezaina tao anatin'ny kolotsainy Laudato Si isika ilay mba hoe anaja ny tontolo iainana ilay trano be ombonana noho izany raha misy zavatra iray novidinao ka misy foniny dia aprimo avy hatrany any amin'ny kitapokelinao dia arinany amin'ny fanaripakosika izy mba ho tonga tontolo madio ny alantsika eto ime zany ny olona eto tsika raha ohatra ka miala eto zany dia hoe naloto le tanàna teo amin'ny gara dia ataony olona hoe fa tsy ataony an'izany tsika fa hoe hafa ihany ny Madagasikara zay zany izao indray iangaviako ny tanora rehetrarehetra mandre amin'izao fotoana izao eo ampiandrasana an'ireo tanora antsika ireo mba hipetraka ny tanora fa izao kosa ny pretra sy ny religiosy rehetra tonga eo homonia izy na mpanabe tanora any amin'ny fikambanana misy maro samihafany izy rendray nijoro amin'izao fotoana izao ianareo tanora mipetraka na dia eo amin'ny arabe aza mba hitatsika an'ireo pretra ireo na manao akanjo izy na masera ireo zay ho hitatsika izy ireo mijoro araka le teny any an-tanantsika hoe mitsangana fa ataoko vavolombelony zavatra efa hitanao ianao noho izany ireo pretra sy masera frera ireo dia hijoro eny amin'ny toerana misy azy eny ny hira ataontsika mandritra an'izay eo ampiandrasana an'ireo tanora namantsika dia le hoe isorako lalandava ianao ry tompo ianareo mitehaka ireo mopera sy masera ireo anao fietsika mahafinaritra ohatran'ny anaovan'ny zareo skoto azy teo zany raha vao tsy mitehaka nareo dia tsy manao reo fa raha vao mitehaka nareo dia tena tsy ohatran'izany ieny ary isorako lalandava ianao ry tompo Nos invités, les Portugais qui sont arrivés maintenant devant nous, voilà, soyez les bienvenus à Madagascar. Nous sommes très contents et heureux de vous accueillir. Veuillez vous approcher un peu de l'hôtel pour voir
zao kosa isika dia iaraka an'ireny teny raimbava avy amin'ny Antonio sy Alder ary sy Antonio zay teny amin'ny teny malagasy izy ireo nefa olona vao zay vao hatramin'ny naterahany hatramin'ny latsany tavony zay vao tonga eto Madagasikara dia efa amin'ny teny malagasy sahady. Noho izany ho raisika miteka izy ireo hiteny raimbava vos impressions de voir les jeunes malgaches à Madagascar pour la JMJ Madadis. Salam! Merci beaucoup. On est très heureuse d'être parmi vous pour célébrer le Christ vivant qui nous sauve et qui nous aime. Nous venons comme pèlerins ici à JMJ Mada 10 et on est très très heureux de partager ces jours avec vous. Merci beaucoup. Mise à outra. Eny ary ho fandraisantsika azy ireo eo ampiandraisantsika an'ireo tanora zay mbola tena nandeha tongotra satria vao nandrenesana vaovao zao dia zao mbola andalana kelikely izy ireo. Ataontsika zao ilay hira Jesus Christ sady fandraisantsika an'ireto rahalahintsika namantsika avy any Portugal ireto dia hiaraka hira isika ary sady hanofahofa tanana mandritra an'izay hira izay. Ataontsika mafy mba hanakoako eran'izao tontolo izao fa ny JMJ Mada dia manana dimension zany hoe manana fivelarana iraisan'ny pirenena sy manerana ny tany ihany koa. Mandeha aty amin'ny ordinateur akaikin'ny podium ilay hira zany. Merci. Iakaviana mba tsisy anariny kit, tsisy anary zavatra momba azy toy ny karapanondra raha sanatrika misy an'izany dia aterina mangingina atao akaikina hiato dia raisinay mba tsy teraka filazana maro. Prochaine fois. Jesus Christ, you are my life. Prochaine fois. Isa. Aetsika indrondra le fetsika ty an-tanana rehefa mila. Indroa kavinana, indroa kavi. Deux fois de chaque côté. Merci beaucoup. Mitsangana patako vavolombelo zavatra fahitana. Atao eo aloha makany afara indray zany le satroka sy tanana devant et derrière. Any aloha dia makany afara. Devant, derrière. Devant, derrière. Indroa isaky mandeha.
Jesus Christ, you are my life, you are my life, hallelujah. You are my life, hallelujah, hallelujah. Jesus Christ, you are my life, you are my life, hallelujah. Isa. Faraparany ary hofandraisantsika andreo tanora zay nilasy, ireo tanora zay nivahiny tany amin'ny distrika Andraikiba, dia ataontsika le hoe Victoire Soamanarivo, ataontsika fiverenana isy nandiny voalohany ihany ianao ny soranay ray fa tena tonga soamantsara eto amin'ny gara, ireo tanora avy any Andraikiba ireo. Ataontsika ianao ny soranay riray dia sady mitehaka ho azy ireo sika alohany hanomboantsika an'izao fankalazana izao. Mialohan'izay ary dia ireto la diocèse Praitapo na diocèse Miaradia amin'ny fifanakalozana Lacroix, Antsirabe sy Fianarantsoa, Maintirano sy Morombe, Morondava sy Tolaniaro, Port-Berger sy Mananjary, Diego sy Ambositra, Toliary sy Iosy, Antananarivo sy Fianarivo Est, Ambanja sy Miarinarivo, Tomasina sy Ambatondrazaka, Moramanga sy Mahajanga, Tsiroany Madidy sy Farafangana. Ataontsika izao ny fandraisana andreo tanora antsika nandeha tongotra ireo avy any amin'ny distrika Andraikiba, ianao ny soranay riray andiny voalohany sy fiverenany ihany. Miaraka mira mafy be tsika ho fisaorantsika n'Andriamanitra ary ihany koa ho fankahirezantsika zany ny malagasy rehetra eo ambany fiarovany Masina Maria, ary indrindra nanome ohatra atsika izy dia i Victoire Soamanarivo izay mpitantana any Madagasikara amin'ny fijoroana amin'ny finono. Iratsika anatin'izao fankalazana izao ometsika andre tompona andraikitry ny liturgia ny fandaminana manomboka izao. Isaorana indrindra ny fandraisantsika anjara feno, isaorantsika ny tanàna n'Antsirabe na ny mpivahiny rehetra zany na reo olona tonga eto Antsirabe na ny olona mampiasa ny lalana zay nanaiky sy nanome an'izao fotoana izao atsika mba najatsika n'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Omena anareo araka ny fantatra moa dia Monseigneur Jean de Dieu no hitarika izao fotoana izao. Iaraka itombotsaina isika menakavy anomboka izao fotoam-pivavahana izao ka mba ahafahantsika mitombotsaina manatanteraka tsakany sy andavany sy azahoantsika fahasoavana amin'ny alalan'izao fanompoam-pivavahana izao dia iangaviana amin'ny ampovoany rehetra mba tsy hiso olona na iray aza. Amin'ny ampovoany rehetra iangaviana mba tsy hiso olona na iray aza. Ary ny andro tokony lalana dia andianan'ny Lacroix.
misaotra antsika manaraka ny fandaminana ianareo reo ampovoan'ireo zany mba hiangaviana amonjy ny sisiny hiangaviana ny skoty mba handamina arak'izay. Ianareo isaky ny diocèse hitondra ny Lacroix dia efa mipetraka araka ny fandaminana isaky ny fijanonana. Sika afaka manomboka fa mandamina tsikelikely eo ny milafiny fahasalamana. Sika afaka manomboka. Ataotsika ny hira, Tompo reharehanay ny azo fijaliana nahafatesanao. Firana vaovao takila 6. Andininy faharoa no ataotsika. Zanaka sy mifanahy masina. Amen. Ombantsika mianakavy ane ny fiadanan'ny Tompo. Tanteraka tokoa ny izany. Aoka sika hivavaka. Ry Jesu be famindram-po, tia anaraka anao tokoa aho, ary anahaka anao amin'ny fiainako manontolo, mba handroso amin'ny fahalavorariana. Mitalao aminao aho, engane amin'ny alalan'ny fandiniako sy ny fanarahako ity lalan'ny azo fijaliana ity, mba azo ny fahasoavana sy ny fahakairezana
amin'ny fiainako ara-panahy aho. Ry Maria reny famindram-po, ianao izay nanara-dia ampitokiana ny zanakao hatramin'ny farany, tamin'ny lalan'ny hazo fijaliana izay izorany. Tario aho izotra amin'io lalan'ny hazo fijaliana io. Ity lalan'ny hazo fijaliana ity dia atolotro sy talaoko ny famindramponao Jesoa ho an'izao tontolo izao, fa indrindra ho an'ireo mpanonta sy ireo pretra religiosy, fa indrindra ho an'ny tanora rehetra eto Madagasikara mba hitsangana ho vavolombelon Jesosy Kristy izy ireo. Ry ray mandrakizay eo, atolotro anao ny vatana, ny ra, ny fanahy sy Mahandriamanitra lay zanaka malalanao. Dia Jesosy Kristy tomponay ho fanonerana ny fahotanay sy ny an'izao tontolo izao. Amen. Izao ty ny andro efa hody ingabe masoandro, fa kosa isika etoana hiara-nokana kely fotoana hibandinana amin'ny fony fijaliany Tompo Jesosy. Iombambavaka isika izao aoka itombony izao sianao mba hatovy izay soa azaraina ho sakafo mpanasy ny saina. Fijanonana voalohany, i Jesoa elohinao faty. Pitsakanao sy misaotranao izahay ry Jesoa. Ianao nanafitra ny olombelona tamin'ny hazo fijalianao masina.
tamin'izay ny lohandohan'ny mpisorona ny farimbona tamin'ny olona niketrika izay ampanganaka ny karpe zandalana no toanana vavolombelona ny kononana langa voatenina aminona fa tsy nahavony famarinany tompo Jesosy. Laza tsy ny hafahafa fa vita ary tena mahay mandravany telony ray dia ny ampy fa hoe atelony izay rava dia ampy jorono. Mba inona no avalinao izao fiampangana izao? Izaho ary mandidy anao. Andriamanitra mahita izao a. Lazao ary koa ambarao. Mo Kristy va ianao? Eny, voalazanao. Ary izao no lazaiko aminao, mbola ho hitan'izao rehetra izao ho avy eny amin'ny rahony lanitra ankavanan'ilay Andriamanitra. Ny zanak'olon-lenjianareo, eny izy indray no iseho. Isika rehetra ireo a, no nare azy no loha-peo. Naniratsira ny tomponahary, tsy ny afona ny baribary. Nirangaranga ny seho ka ahoana ny hevitra reo? Mereo tsy izao e, mereo faty ianao. Tsy atao mahagaga izao raha toa iahiny ianao. Na tsy rariny azy izy indraindray aza kify fotr'izay. Izao no nigokan'izany na mpitsaly ary na mpitomany, fa noho n'ilay fitiavana ihany ny aritantsika izany. Fa indro efa ampiko izao ny fahasoavana no omeko anao. Ahaizanao mihoatra kosa fanalatsiny izay fahosa. Ka andresy ny fankahalany mba naradia hiatrany tsy hivadika mandrakizay. Jesosy, mora tohina amin'izay rehetra mikasika ny teny izahay, ka raha voatohina dia vonina malavetrano. Tsy manontany tena akory hoe sitrak'Andriamanitra ao anay ve ny teny? Mahery ny fanamangina raha maharitra amin'ny fahanginana izy, ary tsy isy anohitohina azy. Ny fanamangina dia afaka miray am-polanina amin'Andriamanitra. Miaina mandrakariva eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina izy. Jesosy be fampirampo, ambio aho ahaizako andray amin'ny kamirapo ireo fitsarana rehetra miantraniko, ary mba tsy tsaratsara foananao ao amin'ireo namako. Ray masino, noho ny fijaliana mangiry aretan'ny zanakao, mamindrafo aminay sy amin'izao tontolo izao. Saranuta marna sakang kanovnu cue wanivlis tumbu Majestu fulu wasija Deul na pakalana kabawa Majestu fulu wasija Dengan dev jani ziranya Majestu fulu wasija Deul na pakalana kau Sinetina dev jani ziran Kasih baba fal Sidena masua Santo Kuzestupu Sakan nulumbelam Besaranutam marna Sakan kalubnun ciwe Wanibunis tumpu Sakan nulumbelam Besaranutam marna Sakan kalubnun ciwe Wanibunis tumpu
Fijanonana faharoa. I Jesoa ampitondraina ny azo fijaliana. Pitsakana sy misaotra anao izahay ry Jeso. Nanavitra ny olombelona tamin'ny azo fijalianao masina. Teo anoloan'ny Pilaty no voapanga voaheliko faty, no esoina ny tebatebaina, voaopa sy voafofoaina, no satroina felo tsilo, ny esoeso ary moa nakadilo hoe io ilay mpanjakan'i Jiosy, io fa dia voaosihosy, i Jesoa ilay mpanjakantsika. Io ny mpanjakanareo, irezaho avela hotireo, aza melana mihitsy ka koa aza misisisy. Araky ny efa voalahatra dia satria ary ny voninahitra izy tafiko ny aza fa izany ny ianao zaza araba ry mpanjakan-jody io. Ndreo ianareo ry vahoaka, misy hoe tafa tsafa amin'izao, fa rehefa nifakafakaiko andinitra mafy ny saiko, dia sy hitako loatra izay helony e. Esoriko ny ahiahy, fa indro ho anareo ny lehilahy. Fa tsy io, anio dia anio a. Aoka tsy ho tsitsiny, fa ny azo fijaliana no mendrika anio. Io dia efa tsy honareo, fa raha zaho aloha hatreo, sy mahita izay helony akory. Avy aiza ary moa ianao, raha zaho ary koa ambarao. Zaho indray ve ny avonanao, angamo sy takatrao, fa ananako ny fahefana, mamositra anakoa amin'ny tanany vesaky kampangana. Aoka tsy hitoko fatratra, fa izao no to dia voalahatra. Ny fahefanao no nekena dia natolotra sady nomena. Nalahatra ilay ao ambony mba efan'izay sitrapony. Ka ireo izay nanolotra ahy mbola omeloka lavitra lahy noho ny anao mpanony lalàna. Omeloka soamantsara, fa manolotra ny Sezara, ianao raha mamositra anio. Io ny mpanjakanareo, zaza sy ny manomboka hatreo, fa marasa tanana aloha raha niterako satria tokoa tsy hitako loatra izay helony e. Mpanjakanareo moa zany mbola hofasiana ihany. I Sezara ny mpanjakanay, mpisantoka any ankoatr'izay, raha ny amin'ny Jesoa fa tsy anatoko tokoa. Anaka aza manahy, na matahotra ny fijaliana, fa izao eto mbola miahy sy manome anao ny fitahiana. Ny fitiavanao ny fijaliana izay manasina ny hafaliana no ampadio ny fitiavanao ahy. Jesoa, isaorako anao ireo azo fijaliana kely isan'andro, ny fifanoherana eo amin'ny zavatra nokasaiko,
ny fampiatrena ataon'ny hafa, ny fanendrikendrehana tsy marina, ny fahosako ara-pahasalamana, ny efa fahakelezakeko, ny fanolorako ny sitrapoko, ny mahatsinitsinina ny tenako rahateo, ny tsy fahitan-tsitraka amin'ny rehetra sy ny firikorontanan'izay mba zavatra nalahatra. Jesoa be famindram-po, ampianaro hiatrika ny fiainako isan'andro, ireo fijaliana samihafa sy ireo aretina mba miratram-pahoriana, ary omeo ahy ny fahaizana mitondra ny azo fijaliako. Ray masino, noho ny fijaliana magnifiry aretan'ny zanakao, mamindrafo aminay sy amin'izao tontolo izao. Fijanonana fahatelo, i Jesoa lahy voalohany. Mitsakanao sy misaotra anao izahay ry Jesoa. Da ianao nanavaka ny olombelona tamin'ny azo fijalianao masina. Isika dia mpaniasi toy ny ondrinany, samy amin'ny lalana nefa fa teo izy tompona nefa, na zerany tamin'ny mantsy na ny eloka na koa ny ratsy, ny vitantsika rehetra no raisiny tsy nisy fetra, nantsoroany tamin'ny mpitiavana, ny keny tsy nisy fandavana, izy ny manolo tena mitondra tsy maniterena, ny tany besiny maro, ny avopanga tsy nisy piazo. Dia ny fonina sy nandadilady anavotana antsika sahady mba handova ny fiainana isika. Ndray,
tena mamaivay reko izay kapoko izay marina tsy hafaty marary to mila tsy ho tanty mavesatra loatra rylahy mitambesatra mandrerakay ity azo andamosiko ity marina tsy hiko ty ino ty sanana nitsangana fa samy anahana anaka zao notaditio fa ny adosoanao an'io eny ny otatsinahy dia tsy sakana mihitsy ho ahy itiavako anao tsisy fetra iombonana tsisy fepetra fa kosa ny fanahiniana sitrapo sady tena irina dia sakana ho an'ny fanahy tsy hafako ny tena miahy manatosaka ny azokomena ny fahasoavana besisehena Jesosy, na dia eo azy ireo fahasoavana nomenao, dia tsapako hatrany ireo fahosako. Nefa tsy mahakivy ahy izany, ary raha mitambesatra amiko ny lanjan'izany tolona izany, dia matoraka amin'Andriamanitra ray aho, ka matoko fa tsy ho resy. Ry Jesosy be famindrampo, ampianaro aho mba hiarina raha sendra lavo, ary anaraka anao ampitokiana lalandava. Ray masino, noho ny fijaliana mangirifily aretan'ny zanakao, mamindrafo aminay sy amin'izao tontolo izao. Fijanonana fahaefatra, i Jesosy mifanena amin'ny reniny. Mitsakanao sy misaotra anao izay ry Jesosy. Fa ianao nanavitra ny olombelona tamin'ny azo fijalianao masina.
indro ity zaza voatendro fandavona kanefa kosa ho an'ny maro ho fampijoroana famantarana izay tsy maintsy ho toerina isehoan'ny aty fony maro no heverina na ny fanahinao aza ho tanterahin-tsabatra Ndre mafy sombonaicho makarariny aiko lahy izao mitranga izao mila sy ho zakako ity mijery anao ny hoditra mivantotra ny tiapoka manjoa ianao ty toa ansatra sy reraka tokoa mafy sombonaicho mafy fazakaicho mahereza ianao indro reninao mahereza trany ety sy mandao aokarerineny aza mitomany izao ny aretako fitiavako ihany tsy toy ny famonjena raha tsy mandalo eto ka mitsiki ihany aok'izay ny sento fahoriana no zakaiko izay kanefa tamin'ireo dia tsy nisy na iray aza sarotra sy mafy noho ny asa-pamonjena naikeko an-tsitrapo tsy mba noterena hitako i Masina Maria nanatinay avy any amin'ny hôtely nakeo amin'ny fandohaliana nisy ahy nofiny teo an-tratrany aho ary hoy izy tamiko mahereza aza matahotra izay sakana mandalo fa afatoy amin'ny finjalian-janako ny fijerinao ary amin'izany dia andresy ianao Maria reny famindram-po mitoery eto anilako indrindra ao anatin'ny fijaliako toy ny nataonao tamin'ny janakao nandritra ny lalàn'ny azo fijaliana ray masino noho ny fijaliana mangirifily ny aretan'ny zanakao mamindrafo aminay sy amin'izao tontolo izao fijanonana fahadimy isimona sireniana manampy an' Jesoa mitondra ny azo fijaliana mitsakanao sy misaotra anao izay ry Jesoa fa ianao nanavitra ny olombelona
olombelona tamin'ny azo fijalinao masina. Lavitra ny teza ny lalana nombany, ny anana ny sarotra ny eza pilanjana. Indry fanandalo nefa ilay sirany ihany, nanamaivana ny ezaka izay nosahana. Mamanena loatra lahy ity Jesosy ity. Mafy ny mahazo azy vizaka iry. Efa semitrasy sy sasatra indrisy, nefa ny miaramila masika sy misisy. Ianao ilay mijerijery io, avy ianao manatona, eo aloha pio. Omeo tanana ilay rivo fa to mangosogoso. Zara zay ianareo mantsy teto ny fanojo. Ity sy azo lavina kanefa komba sitrako. Maonena loatra masy izy zao ny hitako. Mety anamaivana azy angamba izay mba vitako. Navelako mba izy ny sarotra sedraina, navelako hitranga ny manahiran-tsaina. Tsy nijaly entiny anefa no ilaina, fa ny fivoaran-kasina ny otra taraina, nanolo-pamendrehana. Ka tsy ny fahombiazana tsy akory no valiako, fianao ilay mikiry anatonay no fifaliako. Maharitra sy miezaka tsy mora kivo, maharitra ny jaly ho an'ny mahasoa, tsy laitra mpandrendrehana. Jesosy, tsy ny fahombiazana no valianao soa, fa ny finiavana marina sy ny faniriana anantanteraka azy. Izany no mahatonga ho tony tanteraka, na dia rava na tsy tanteraka hatramin'ny farany azy, ireo zavatra natomboko sy ny ezaka nataoko. Ko satria efa nanao izay tratry ny heriko aho, ny sisa tsy vita dia tsy miankina amiko intsony. Ny mitoetra ao an'eritreritra dia ny sitrapon'Andriamanitra. Ry Jesosy, ovay amin'ny famindraponao izay rehetra ho amiko. Ataovy mahay mamindra fosy feno fiantrana ny tanako, mba handraisako izay rehetra mafy sy mavesatra amin'ny hafa, hanamaivana ny jiokana. Ray masino, noho ny fijaliana mangiry firiaretan'ny zanakao, mamindravy aminay sy amin'izao tontolo izao. Fauri
Fijanonana fahaenina i Veronika mamafa ny tavan'i Jesoa. Mitsakana sy misaotra anao izahay ry Jesoa. Mba ianao nanavitra ny olombelona tamin'ny azo fijalianao masina. Ny endrika sy bika tsy nahataitra intsony, ny hatsaratare indrisy fanafoiny. Ny Yesu no tinafiny ny laozany isakaiza, ny fijaliana ny ainany tsy hita hoe hatraiza fa nahatototra azy. Tsy hainy hojereny intsony fa ny saronan-tava, tao natao faneso aza ny ola-tsain'ny vava, tsy nahotsika kosa. Patraka mameno ny endriny efa dinitra ny raha izay nitete. Na izy aza mba vinitra, sepitry ny afizanana mandrerakaina, trotraka fa miady rery tsy afa-mita araina. Aleo apio kely, ho foako ny tavany. Fa ny raha sy tsemoka efa tonga hatrany ambavany. Mampalahelo loatra e. Etsy ianao mpampianatra ô, atrakao ny loha. Ao mba ho fafako ny endrikao aloha, fa misy ny raha be loatra. Misaotra indrindra iky, ny roso tsy nikipy. Hitazapotsiny eny, misaotra ombienimbieny. Any olona zaiko mba ho fantatrao, ny soa izay vita ireo izay efanao, dia toy ny hoe amiko izany no atao. Sitrako teliko fotsiny izao. Tamin'ny Jesoa no ny anarako ny mba ho tsara, satria izy no tsara indrindra, mba azona miantso hoe zanaky ny ray any an-danitra. Ny fitiavana lehibe dia mety hanovany zavatra kely ho zava-dehibe, ary ny fitiavana ihany no mampisy lanjany ny asa ataontsika. Ry Jesoa Tompo, ovay amin'ny famindraponao izay rehetra ho amiko. Ataovy mahay mamindra fony masoko mba tsy hitsara ivelany fotsiny. Ataovy mahay mamindra fony sofiko hiay lalandava ny fahasairana ny olombelona. Ray masino noho ny fijaliana mangiry firiaretan'ny zanakao, mamindrafo aminay sy amin'izao tontolo izao. Tuhan
fijanonana fahafito i Jesosy lava androany. Mitsakanao sy misatranao izay ry Jesosy. Fa ianao nanavitra ny olombelona tamin'ny fijalianao masina. Tsapantsika kory fa ny fahoriana nety ny fitiava-tsy sandaina tsy nitady setriny. Isika no ny hevitra fa sazy fiatrena fa ny azy nefa sitraka anohy ny famonjeny ka ny babeny kosa izay mankarary antsika. Reko mitambesatra nilanjanyity azo tsy olona zaiko tsony nikapoka mahazo trotraka ny haiko ila tsy ho zakanjo tsy afaka iteny aho aoke ajano marina tsy mirepirepi zany za mangovotra ny tongotro tsy vitakorona fanina tsy hitako ny lalolombana maty afapotraka last it's time. Kai. Io aloha reny fa ataony anjery indray ny sasany manarina dia ny sasany mandray fa tena voatsindron'ilay azo izy teo ka asangana aloha vao manondia avy eo. Anaka, oka ianao tsy antehatra amin'ny herinao ihany. Ndreo ianao potraka sy lavo amin'izany. Etsy ankino aniko tanteraka daholo, fa zaho iaianao sy kolokolo. Raha iaonao rery tsy ahefa ininninina, raha tsy eo fanampiako tsy afaka ho fihinana ny antom-pahasoavako. Jesosy, aza velanao irery ao anatin'ny fijaliana aho. Fantatrao tokoa Tompo fa osa sy malemy aho, tsintsinina mihitsy aza, koa tsy mahagaga raha sendra velanao irery ka lavo. Jesosy, tanao anilanao aho, malemy ary irery aho ka tsy afaka mamindra. Ka tokony hiaraka amiko mandraka-riva ianao Jesosy, tahaka ny reny eo anilan'ny zanany, faran'izay malemy ary mihoatra noho izany aza. Jesosy, engany ny fahasoavanao, anampy ahy tsy ho latsaka matetika amin'ny fahotako. Kanefa raha sendra mbola lavo aho, dia vonjeo aho mba ho afaka hiarina hideran'ny famondraponao tsy misy fetra. Ray masino, noho ny fijaliana magiry firiaretan'ny zanakao, mamondrafo aminay sy amin'izao tontolo izao. Bye.
fijanonana fahavalo. I Jesosy mananatra ny zanaka vaviny Jerosalema. Mitsakanao sy misaotra anao izahay ry Jesosy. Fa ianao nanavitra ny olombelona tamin'ny azo fijalianao masina. Vahoaka maro anisa no nanaraka ny jery, samy nanana ny fihetsepon'ny avokoa ireny. Tao ireo naneso ny faly tsy nitsetra, tao ireo tomany ireo kivy nanjo rehetra. Aoka hitsahatra amin'ny fahalemena ry vehivavy Jerosalema. Eny fa fahoarin'ny ranomaso, aza tomanay akory ny maso. Ny tenanareo no tsiry tokoa, dia no avy ny zanakareo ihany koa. Fa indro ho avy ny andro iray, nomba ho lazaina fa sambatra indray, fa tena ngidy izay ho avy n'izay. Sitrako sy teloko zany finoana zany, iriko mba hitombo hialehibe hatrany, ka hiroborobo hiaina sy iseho ho eni-pahasoavana hatrany ianareo. Hitalaoko mafy ny tompo, anamafisany ny finoko, mba tsy henako araka ny fitondran'olombelona amin'ity fiaina mahazatra ity fa araka ny fanahy. Endreto mahavariana ny olombelona daholo ny zavatry ny tany, fa ny finoana velona kosa miazona ny fanahy eny amin'ny toerana voalohany ary mametraka ny fitiavan-tena amin'ny vody laharana. Ry Jesosy be famindram-po, misaotranao aho tamin'ny batemy sy ny finoana misy ahy, ary averiko eto indray ny tompo, mino aho fampitomboy ny finoko. Ray masino, noho ny fijaliana mangiry firiaretan'ny zanakao, mamindrafo aminay sy amin'izao tontolo izao. Sandak niya windy na
fijanonana fahasivy. I Jesoa lava ny telony. Mitsakana sy misaotra anao izahay ry Jesoa. Fayanao nanavitra ny olombelona tamin'ny azo fijalianao masina. Nampahoriana mafy ny mpanompony maefa, tsy ny lohabava na ny teny izy anefa, fa nanetry tena niaritra ny mafy, motsy zanak'ondry hoentina ho faty. Tsy ny lohabava izy, eny tsy ny teny, toy ireny ondry fahavetezana ireny. Sitraky ny tompony azo fijaliany, no izy lasa sorina dia toy ny hafaliany. Ho lava andro iainana tokoa ireo taranany, ny fikasan'ny tompo ho toa amin'ny alalany. Efa kely sisa fareraka ihany, nefa tsy taraina na koa hitomana. Ozakeko mora ny mety afara, tsy maintsy kirizako fitiavana izany, kanefa ireo tongotro mangozozoana, tsy mahajoritsony enina dia miafa, zary mitambesatra ny vatako rehetra, ho aronjony ty azo antonina ny fetra, tsy tanako intsony. Anaka naviro raha izay fakiviana, dia toy izany koa ireo fiahikahiana. Manaisitra ny fianoana ampilaminana ny fiainanao ny hatsaram-panahy izay mahasambatra, izay zary tsy feno fa toa miambatrambatra. Dia izao koa no mba ambarako aminao, etsy mba tongolanana ny sofinao vonina etoana amelanao hatrany, anolotra ny famindram-poko izay tsy lany. Misokatra ho anao isaky ny mily izany. Jesoa, na dia eo azy ireo fahasoavana nomenao, dia tsapako hatrany ireo fahosako. Manomboka ny androko amin'ny tolonao, ary mamarana azy amin'ny tolona. Raha vao sendra niatrika fahasarotana iray aho, dia indroko mibosesika ny folo hafa, fa tsy mampitolefika izany, satria ady ny fiainana eto an-tany. Jesoa, manakina aminao ny tenako manontolo aho, miaraka amin'ny fahalemeko sy ny fahosako. Mitalao aminao aho, mba ho levona ao anatin'ny ranobe, ranomasimbe ny famindramponao ny fahoriako rehetra. Ray masino, noho ny fijaliana mangiry firiaretan'ny zanakao, mandrafo aminay sy amin'izao tontolo izao. Yeah.
fijanonana fahafolo i Jesoa endainakanjo. Mitsakanao sy misaotra anao izay ry Jesoa. Ayanao nanavitra ny olombelona tamin'ny hazo fijalianao masina. No finantsika izy tamin'ny hazo fijaliany no triatriarina avy eo ny fitafiany, ny fampisontonana mba samy azo anjara ireo miaramila no indreo ny fampizara. Ny akanjo tenina tsy nosimbainy intsony, ny fampiresahana ho atao loka ono. To sy tanteraka ary zao ny voambara, ny soratra masina no hoe fanitantara. Nozarainy ny fitafiako ary nataony atsapaka ny akanjo, dia izany no natao miaramila. Akambany tsara aloha ny tony ankiroa, fa tsy ho tsara dia avy eo ny tanany ankoa. Zay. Vita aloha izay ny mahakasika an'iny, fandao sarisika amin'izay ny fitafiana. Hoe. Ity iray ity tsy ry vitina aloha, aleo ilokana dia hita eo izay avoe. Mety zany e. Nijoro tampoka teo anoloko i Jesoa, vao endaka akanjo, rakotra fery ny tenany, ny maso feno ra sy ranomaso, ny tarehy simba ary feno reoka, ary hoy ny tompo tamiko. Tokony hitovy amin'ny vadiny vehivavy. Azoko tanteraka ny tiany olazainy, tsy misy fisalasalana eto na dia kely azy. Ny fitoviako amin'ny Jesoa dia tsy maintsy mandalo amin'ny fijaliana sy fanetretena. Ry Jesoa Tompo, ovay amin'ny famindraponao izay rehetra ho amiko. Ataovy mahay mamindra fo sy misokatra amin'ny fijaliana rehetra ny foko. Tsy arendriko na amin'iza na iza ny foko. Eny fa na dia amin'ireo mamiravira azy, ary dia hidy ao amin'ny fo Jesoa Tompo aho, tsy hiteny na oviana amin'ny olona izay fahoriako ao. Ray masino, noho ny fijaliana mangiry firiaretany zanakao, mamindra fo aminay sy amin'izao tontolo izao. You
fijanonana faraky ambin'ny folo. I Jesosy fatsiana amin'ny hazo fijaliana. Pitsakana sy misaotra anao izahay ry Jesosy. Ianao nanavitra ny olombelona tamin'ny hazo fijalianao Masia. Rehefa voafantsika tanteraka i Jesosy dia indreto ny fanesy naneso avokoa izay nandalo teo dia ny fikifito ny jery ka ny teny hoe zay ny anao favo. Namonjy ny hafa izy ranonambara tokony avonjy ny tenany tsara raha izy no mpanjakan'ny Israely tsy hanano sarotra azy velively ny ampidi-tena tsy hiantona eo aleo aloha hidina dia ho iteo e mety mba ino azy sika avy eo Natokan'Andriamanitra anie hono izy iny e aleo mba havotany ankehitriny aleo any ho ny fazanantiny arak'ilay nilazainy fahiny orinamana ianao sady mpanjaka ny zanaky ny avo ka ao mba harenao ary sika valavo fonjeo ary aloha zao ny tehanareo dia mba hazadino ny akama avy eo e ry mpianatro zavatra tsotra no ambarako anao fa ino fitiavana be ny fonao ho an'ireo olona izay mampijaly ny fonao madio no aoka hafaly manaova ny soa amin'ireo mankahala tany izany fikiro tsy hiala fa ny famindrapo reny sitrako aoko fitaratra izay efa vitako. Jesosy, fantatrao tsara ny ezaka tokony ho tratrarinay mba hisiany fifandraisana tsara sy lavorary miaraka amin'ireo izay andosiranay no ny toetranay na ireo nandratranay an-tsitrapo na tsy. Amin'ny maha-olombelona tsotra izao dia tsy ho vitanay izany. Amin'izany fotoana izany dia miezaka hita ny endriky Jesosy ao amin'ireo olona ireo mihoatra noho ny amin'ny fotoana hafa rehetra ao. Noho ianao sy ho anao Jesosy no hitiavako an'ireo olona ireo. Ry fitiavana madio tsy misy pentono manjaka ao am-poko amin'ny afenonao rehetra ary ampio ao anatanteraka tsaka sy andavany ny sitraponao masina. Ray masino noho ny fijaliana manifiry aretan'ny zanakao mandrafo aminay sy amin'izao tontolo izao. Sana
Fijanonana faharoa ambin'ny folo. I Jesoa mialaina eo ambony hazo fijaliana. Mitsakana sy misaotra anao izahay ry Jesoa. Fa ianao nanafitra ny olombelona tamin'ny hazo fijaliana masina. Fa tamin'ny ora mitatao vovonana ny daniky ny andro lasa maizom-bolana, rakotry ny aizina teo ny tontolo, izay vao samy gaga sy taitra daholo. Ny amaizina mantsy ingabe masoandro, niova tanteraka ny volonandro, ary niaraka tamin'izay nitritra roa azy ilay lamba iray, lamba tao amin'ny tempolo masina, mazava ho azy fa hoe nanan-kasina. Izany noho n'izy dia nolay fotoana hoe nanariaina ilay ambavahoana, maty izy mantsy rehefa nomboina, lasy Jesoa rehefa nivonoina. Ny vatany nefa tsy voakitikitika, fa efa voalaza fa na dia ho bitika, tsy ho voakasika ny momba azy. Ka ny tongon'izany tsy tapak'indray, na efa fanao azy izay fomba izay, fa nyle fonina ny ilany vony, dia ny randro sy rano ny voaka ny fony. Izany no endrim-pitiavana feno, ka izay manatsofina aoka izy iaino. Eny tanteraka izao ny rehetra, ka indro fa tonga tokoa ilay fetra. Raiko apa ity ny fanahiko raiso amin'izay, hoe mampilatananao mandrakizay. Tanteraka izao izany rehetra izany, dia noho n'ilay fitiavana tokana ihany, ho famonjena ny fanahin'ny maro, ny ekenam-pitiavana tsisy alaharo, dia nio tsara ary ny ataonareo mba ho famonjena ireo fanahy ireo. Dia hitako i Jesoa mifantsika eo amin'ny hazo fijaliana. Efa niantona teo amin'ny lakroa elaela izy, no indreny hitako legiona-panahy voafantsika ato azy. Dia nahita koa aho legiona-panahy fahatelo sy faharoa. Ny legiona-para faharoa dia tsy mifantsika teo amin'ny hazo fijaliana, fa ny tanany hazo fijaliana mafy dia maty tamin'ny tanany. Ny legiona fahatelo dia sady tsy mifantsika no tsy nitana mafy ny hazo fijaliana, fa nitarika ny hazo fijaliana tao aoriana ary nanao izany tsy ankafaliana. Dia hoy Jesoa tamiko, hitanao
ireo fanahy izay mitovy amiko ao anatin'ny fijaliana sy ny fanesoana ireo a dia anahaka koa ao amin'ny voninahitra. Ireo fanahy izay tsy mitovy amiko loatra ao anatin'ny fijaliana sy ny fanesoana dia tsy anahaka ao amin'ny voninahitra. Ry Jesoa tompony aino, foinao tambon'io tanay ny fiainanao rehetra teto an-tany, koa ataovy mahay mahafoy tena, eny hatramin'ny aina azy izahay, mba ho fanavotana ny namana toy ny nataonao. Ray masino, noho ny fijaliana mangirifiry aretan'ny zanakao, mamondrafo aminay sy amin'izao tontolo izao. Fijanonana fahatelo ambin'ny folo, i Jesoa esorina eo ambony hazo fijaliana. Pitsakanao sy misaotra anao izay ry Jesoa. Ianao nanavitra ny olombelona tamin'ny hazo fijaliana ao masina. Rehefa nitranga ny zavatra rehetra, izay vao nanenina sady nitsitra ireto mpitazana nandoha tratra. Tena mahery tokoa Andriamanitra, ireo mibaikiny hatramin'ny lanitra, rofo mazava tsy mihoatra an'io fa lehilahy maro ny lehilahy io.
raha sitraka ao tompoko iangavy kely ny alahelo ny anay moa ity tena mahery raha azo atao dia mba saika iangavy aleo mba ho alevonay izy azafady. Io ary entony ny havanareo e tsy hita fa izay moa ny zavaniseho ka mahaiza mionona re anareo e. Misaotra indrindra ary koa mankasitraka na mela mora sy tsy mba tsipaka ny fangatahana sy ny fangaviana ny fanaterana ny fianakaviana. Sitrako indrindra ireo fanahy izay tsy miaohatra ny fahasoavako ka dia miankina tsy mba manahy fa mitoko tanteraka tsy mba tambazako. Indro fenoko amin'ny fitokisana ireo valimbavaka izay fitanisana hoeniky ny fanambinako hatrany amin'ny faniriana izay voavisavisana. Tanteraka izao zany rehetra zany dia noho n'ilay fitiavana tokana ihany ho famonjena amin'ny fanahin'ny maro ny kenam-pitiavana tsisy alaharo dia nio tsara ary ny ataonareo mba ho famonjeny ireo fanahireo. Miantoraka amin'ny famindraponao ary Andriamanitra mpamindra fosy tsara indrindra. Na dia lehibe aza ny fahoriako na maro aza ny fahotako dia matoko ny famindraponao aho. Satria ianao no Andriamanitra ny famindrapo ary nandritry ny taonjaton'ny fadimy dia mbola tsy nandre lanitra sy ny tany fa nisy fanahy iray izay natoky anao ka diso fanantenana. Ry Jesoa be famindrampo, vonjeo aho mba hanana fahatokisana tanteraka anao, mba hijoroako vavolombelonao naiza no misy ahy. Ray masino noho ny fijaliana mangirifiry aretan'ny zanakao, mamindrafo aminay sy amin'izao tontolo izao. Yeah.
Fijanonana fa 710 I Jesoa alevina. Mitsakana sy misaotra anao izay ry Jesoa. Fa ianao no nanavitra ny olombelona tamin'ny azo fijalianao masina. Maizina ny tany nanjombona ny lanitra vao antson-drangolahy ilay zanak'Andriamanitra. Ankona ny saona izao ny tany manontolo, ny voary ny tanontrika ny lofika daholo. Vata mangatsiaka efa nilaozanaina no indro fa noraisina mba ho karakaraina. Nosoramena manitra dia nofonosin-damba, nentina avy eo dia niarahana ny lanja amonjy fasambao dia endrena velatao. Natao veloma farany tanaty ranomaso, tao mbola tsy nampino ity atambony akaso. Kify sady ketraka fatao ahoana moa, vita izay ilay fanoloran-tenany Jesoa. Na rindrina ny fasana, na rindrina hidy, nody moramora fa vita ny adidy. Anaka, mantsombola lafitra mideza zato lalana, mety ho lamidina rahana fiakarana. Saingy mahereza tozony dianao, fizaho anomery-pahasoavana tsy andao. Eny mitoloma ho an'ny fanjakako kosa, mijoro hatrany dia aoka tsy ho kanosa. Aoka ianao atanjaka toy ny Andriamanjaka. Ny fanantenana no avelao ahazo laka. Enina mandalo sy miserana azany eto, izaho mba manantena fa ho maro ny oriko. Ihira sy idera manako ako mafy, ilay famindrapoko izay tsy mialonjafy. Ampiko amin'ny vavaka sy ny fampijaliantena ny fanatsiraray izay nakininao tamiko ry Jesoa, mba hiasan'ny fitiavanao amin'izy ireo. Ry Jesoa fatrapitia ny fanahy ô, misaotra anao noho ny fahatokisana lehibe, ka nanekenao anakinana ireo fanahy ireo ho eo ambany ny fiarovanay.
ry Andriamanitra masina, ry Andriamanitra mahery, ry Andriamanitra velona mandrakizay, mamindrafo aminay sy amin'izao tontolo izao. Ry Andriamanitra masina, ry Andriamanitra mahery, ry Andriamanitra velona mandrakizay, mamindrafo aminay sy amin'izao tontolo izao. Ry Andriamanitra masina, ry Andriamanitra mahery, ry Andriamanitra velona mandrakizay, mamindrafo aminay sy amin'izao tontolo izao. Ray masino, noho ny fijaliana mangirifiry aretan'ny zanakao, mamindrafo aminay sy amin'izao tontolo izao. Isika hivavaka. Ry Jesosy fanantenako tokanao, misaotra anao no ity lalàny azo fijaliana ity, izay nanokatra amin'ny masom-panahy mba hibanjina ny fijaliana ny aretanao noho ny fitiavanao ahy. Mirakitra rena tsy hailaliana ho ahy sy ho an'ny hafa izany, fa indrindra ho an'ireto tanora manerana ny nosy izay manatanteraka ny zema dafa folo izao. Ny anarako tao ny fomba itiavan'Andriamanitra sy ny namana. Jesosy, vitsy dia vitsy ny fanahy mahalala
ny martiry mpitiavanao. Endre ny alehiben'ny afo ny fitiavana madio indrindra izay mirehitra ao am-ponao masina. Sambatra ny fanahy izay nahalala ny fitiavan'ny fon'ny Jesosy. Amen. Eto ampamaranana izao fankalazana sy fanehoam-pinoana lehibe izao sika no mialohan'ny tsodrano raisina amin'ny ray aman-dreny dia atsoina ireo tanora hanatanteraka ny fifanankalozana ny Lacroix araka reto fandaminana amin'ny mahadiocese Prahavavy manao an'izay fifanankalozana izay. Famerenana Antsirabe sy Fianaratsoa. Averina amin'ilay olona, averina diocese ilay Lacroix, sady manatrika aty ianareo. Maintirano sy Morombe, Morondava sy Taulanaro, Port Berger sy Mananjary, Dego sy Ambositra. Azonareo taterana avy hatrany ny famerenana dia eo ihany no mandray ny tsodrano rehefa avy eo. Toliara sy Iosy, Antananarivo sy Fenorive, Ambanja sy Miarinarivo, Toamasina sy Ambatondrazaka, Moramanga sy Mahajanga, ary Tsiroany Mandidy sy Farafangana. Andray ny tsodrano n'Andriamanitra ary isika. Momba antsika mianakavy aneny Tompo, tanteraka izany. Irotsaka amintsika ary omba antsika mianakavy mandrakarivane ny tsodranon'Andriamanitra mahefany zavatra rehetra, ny Ray, ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Tantanany diantsika ny Jesu Kristy, isaorana ny Andriamanitra. Dia rehefa manomboka hidina ny evekatsika ho raisika amin'ny sisoratsika amin'ny tehaka izy ireo isaorantsika ny fanontronan'ireo eveka ray aman-dren'ireo tamin'izao vavaka ny rahantsika nanao izao. Dia araka ny nambaran'ny Monseigneur filohan'ny fivondrona amben'ny eveka teo, tena tsara ilay fanehoantsika ny sary ety mampiaina ny lalan'ny azo fijaliana. Isaorantsika ireo mpanomana rehetra nanatanteraka azy. Efa mandroso ny fiara hitondra ny eveka, iangaviana mba ho savana ny lalana ahafahan'izy ireo miverina zany. Isaorantsika indrindra ny tompon'andraikitry ny fandriam-pahalemana izay nandrindra izany lalana izany. Ira ataontsika vetivety eo ampanaovam-beloman'ireo eveka reo zany dia hoe omentsika ny mpanentana arakira. Ira fiverenany ray ihany. Avy eo mbola izy filazana zany. Eo ampimanany ny mpitendry iangaviana antsika tanora rehetra mba hitsitsy rano loha zao ariva zao, mba tsitsiana kely ny rano satria vao nandeha naka rano siterna naka rano any Beenjy ny Jiramaza. Isaorantsika be dia be nanatanteraka an'izany adidy aman'andraikitra eo amin'ny rano sy ny jiro zany. Ezahantsika zany mba hifeha ny fitsitsiana sy ny fampiasana rano anio ariva. Iaraka nofahofatana antsika anao velomany eveka ny Madagasikara zay manome fotoana antsika raha pitsoindray. Isaoranay aneny anarantompo. Miesika daholo antsika rehetrarehetra. Iangaviana mba tsy hanapaka ny lalana fa dia manao fiesika mirindra. Iangaviana mba tsy hisy hetsika daholo ny tanora rehetra. Ny
tanora mandeha voalohany dia ny tanora avy any Andrakiba mandeha ihany koa ny tanora makany Ambatandresaka ary ny tanora mandeha makany Ambohipeno raha tian'izy ireo miaraka ty akatsika sady miramafy miaraka amin'ireo ray aman-drenireo Dalana ao amin'ny Damasy dia izao zava-niseho misy hazavana nanatrasa ka lava izy nandray feo namoana izato ianao no manenjika toy izao irinakao sasapona izao no manendry anao mpanakabao vity hoay Sorana televiziona rehetra izay mandray anjara amin'ny fampitanam-bantana ary teo